raha mieritreritra kitika lalam-pandrenana fanjakana dia manam-pirofo ny incompétence izany satria izy ihany no nanao an'ilay lalam-pandrenana. Raha jerena mantsy dia efa tsy ara-dalàna azy ny nametrahana an'ilay lalam-pandrenana satria tsy pouvoir légal no nametraka lalam-pandrenana fa pouvoir iarahantsika nandala ny tantara tany amin'ny taona 2009. Fifidianana io lalam-pandrenana io dia nataontsika tamin'ny 2010. Maninona tamin'izany no tsy nahana kapasitera zareo fa mandahatelo no ilaina na efatra vo afaka mamoaka Madagasikara. Izay RCR raha miteny dia efa fantatray fa tsy vita moramora ny manova rafitra ka mila fotoana lavalava ny fanovana-drafitra fa tsy hanaiko fotsiny hoe hanao lalam-pandrenana dia avy eo amitaka ny vahoaka malagasy indray hoe tsy ampindray ty fa ampio kely dia rehefa avy eo indray tapitra indray manaraka dia tsy ampindray ty fa ampio kely. Aza dimy fa 9 taona tsika izao ny lomano ao anatin'io lalam-pandrenana io. midika ho incompétence ny fitondrana raha toa ka ikitikitika io lalam-pandrenana io hoy Lazare Jefferson. Fa le miarahaba sy mitafatafa amintsika jiaby indray mpanaraka ny chaîne ity vaovao malagasy araka hitantsika moa fa nikevitra nataony Lazare Jefferson zay fa manantanana handeha ikitikitika io lalam-pandrenana zay zareo ihany nanao anazy tamin'ny fanongana mpanjakana tamin'ny 2009 ina ary zao ihany koa 2025 zao hanantanana handeha ikitikitika io lalam-pandrenana io. Atenenitsika eto tompolahy sy tompoko vavy na tiantsika na tsy tiantsika dia tsy maintsy ho kitikitihiny ity fitondram-pandrakana ity io lalàna io mba ho eo indray ny filopirenena mambahoaka hoy ry zareo hitondra na 3 mandat na 4 mandat zay tiry zareo ao amin'ny firenena zay. Ka mivonombonona antsika rehetrarehetra manaova parepare amin'ny lafiny izay fa hitantsika ihany koa amin'izao fotoana izao dia mafana ao amin'ny antemeram-pirenena ka ezana tampenambava ny solombavam-bahoaka ny hevitra manko ny André Razafindrano Manatsoa filohan'ny vondrona parlementaire firaisan-kina eo ihany koa solombavam-bahoaka Christine Ndrenasolonaiko lehibe ny mpanohitra izay. Ka noho izany tompolahy sy tompoko vavy dia ao anatin'ny antemeram-pirenena ity dia misy tsirefesy mandidy zay tiana io hoy ry zareo ao amin'ny gouvernemanta na zay tariny filopirenena André Rajoelina ihany koa eo ny premier ministre Tsay Christian sy ny ministre reo satria nahangataka ne ireto solombavam-bahoaka avy amin'ny vondrona parlementaire firaisan-kina reto ao ane ao anatin'ireo-pirenena hoe sehatra anankiray ataontsika hoe fanaovana débat na firesafana mba hijerena antsipriny mahakasiky ny eo ny volavolan-dalàna sy ny fandaniam-bolam-panjakana eo ny mahakasiky ny Bastiliara raha mafapana manko amin'izao fotoana izao ny Bastiliara raha antsika mahita raha antsika mahalala fa ny okevitra amin'ny tambazotra serasera satria forcever zareo ihany ane ty Bastiliara ty efa hita amin'izao fa zavatra handeha hamono ny vahoaka ka ny fitondram-pandrakana dia misisika miezaka mandresy lahatra ny vahoaka fa hoe lainga ny fanahokevitra nataony solombavam-bahoaka Christine Ndrenasolonaiko no mafisiny fa hoe 15 mètres hoy izy no halaliny zany any fitrandrana fasy mainty zany nefa 15 mètres zany raha tena marina raha nisy fasy mainty mety efa namono malagasy na hoe any 15 mètres zany raha tena marina ihany koa efa misy rano ihany koa dia izay no fanokevitra nataony mihitsy tsy de hitra lalindalina any tsika fa amin'ny resaka tenentsika zay ihany hoe ity fitondram-pandrakana ity dia manao didy jadona tsy refesy mandidy zay tiana io ataonay na ataovy zay tianareo atao noho izany satria eto ihany zareo amin'ny antemeram-pirenena ireo solombavam-bahoaka firaisan-kina reto efa tsy afaka manao zay tiry efa tsy afaka manao débat na fifampiresahana amin'ny ataontsika hoe ao amin'ny membre amin'ny ministre zay sakasakana zareo satria hanakasakana izay ataory zareo zay sy mba tanteraka ny ary tena hita fa ny ao anatin'ny antemeram-pirenena zany tsy manana zo ny vahoaka tsy misy hasiny io antemeram-pirenena io voahitsakitsaka araka ny fanokevitra nataony solombavam-bahoaka Christine Ndrenasolonaiko sy amin'ny solombavam-bahoaka Andra izay ka raha antsika manko fanokevitra nataory zareo zay fa hamafisitsika hatrany na tiry zareo na tsy tiry zareo na tiantsika na tsy tiantsika
tsy maintsy misy fikamasiso manana tetiketika ny fitondram-pandrakana mba hijanonona ny filompirena Andrajoelina hahazo mandandray amin'ny 2028 tenenitsika fa efa tsy elane zany 2028 zay satria zao manko efa antsasany 2025 tonga ny 2026 zany hoe misy fikamasiso mety fanoloana ireo gouvernemanta reo de solona de hiketriketrika na hoe hanao zay farany zay heriny hanao didijadony farany zay heriny mba hijanonana mba ho fidindray zany filompirena Andrajoelina amin'ny 2028 efa tsy ela zany tompo plasy tompoko vavy ka mila olona zany zareo tetika zareo amizao aloha voalohany simbary zareo ny carrière na politika ny cité Andriana Solonay efa hitantsika manko fa simbary zareo filoteolo Marc Ravalomanina amin'ny tsy fandoavana ny tatsika izy manko araky ny tatsika misy fandarany manokana ny arahana tamin'ireo mpisaitra politika nanao soni tamin'ny tondrozotra tamin'ny raharaha 2009-2013 tamin'ny fanokana mpanjakana ireny de nisy tondrozotra natao ao fanovana soni ao mba hisoloana zany zay olona very fananana zay olona very harena very vola rehetrarehetra tamin'ireny fa hatramizao mbola tsy voavaha manko olana iny tatsika tamin'ny Real TV nisy fandarana manokana zay efa simbaina lotoina rehetrarehetra amizay mihisongatina zany ity atao zareo mambahoaka ty na ino ho teneninareo ry mambahoaka inareo ny ampisolelaka na mpinonreo efa tsy tian'olona tsony ane filompirena Andrajoelina ka miezaka hatrany zareo pomba na mpiaro filompirena Andrajoelina ity hanao hifiezana mba hijanonana eo ndray hitantsika am'izany ka mivonombonona tsika tompolasy tompoko vavy manaova parepare tsika fa zany hisy zany na tiatsika na tsy tiatsika eo ihany koa manampy an'zareo ireo miaramila zandarma sy polisy ireo tsy mpinono na mpisolelaka reo na mpiaro reo ihany no hanohana ty fitondram-pandrakana ty fa ny filohandahy zany na miaramila na zandarma na polisy ireo ka andao ary moa arahantsika fanokevitra nataony Solomvomoaka sy Andriana Solonayko sy ny député hanitra zay mahakasiky ny toedraha ara-politika toedraha ara-pirenena fa tsy nanaiky nangataka zareo nefa tsy nanaiky ny avy amin'ny gouvernemanta zay tarihiny Tsay Christian zay ho toy ny resaka atsika nataoko tamin'ny maly zay no valiny ministry mine tamin'ny maly ihany koa zay no lazaiko hoe zaho cité ny Andriana Solonayko tsy hanao politika mihitsy raha ohatra ka tsy misy baobab amin'ny périmètre misy anio base de l'air ray zay de 12 metatra ozy izy ministre no 12 metatra eo no hoadina zavatra no teneniko tao anatin'izay zavatra nandainga am-bahoaka malagasy ianao Andriamatoa ministre de niteny ianao fa nianatra mahaya nianaranao io fa za cité Andriana Solonayko tsy namboatra automobile tsy ingénieur mamboatra automobile fa mahay mandeha automobile fa ny base tuliara kosa de niteny DG ny base tuliara ary nampianarana tany tuliara zany fa minimum 40 mètres ary ho lasa any amin'ny 60 mètres zay no nampianarana zareo anay ary aza dinona alefako amizay le proof fa diso anao monsieur le ministre ary nandainga tamin'ny vahoaka malagasy anao monsieur le ministre satria les sociétés mihitsy no niteny fa 40 mètres ianao niteny 15 mètres tsy antsasana akory zany zavatra zany société aza niteny 5 mètres voalohany kosa tsy azona kitiany iny fa petranay fomba averinay fa le 40 mètres eo amizay io no misy an'le minéral de io no hodioviny zareo amin'ny rano monsieur le ministre raha misy fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra anao zany fa izy raha zany anompo vahoaka malagasy fa aza matahotra ianao no diso alefako le vidéo sodra tomko le fasika ho alaina zany ndray zany raha io jugement rano be io any amin'ny 10 ka hatramin'ny 7 metatra any le couche no lazaiko fa tsy fomba fitrandrahana azy
tsy tanteraka ny fivoriana tokony nantoniena ny fangatahndreo solombavim-bahoaka avy amin'ny firaisakina amin'ny fametrana ladinika ampetson'ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta. Maro ireo zavatra iandrasana valiny amin'ny mpanatanteraka toy ny resaka idgepars, ny zom-pirenena frantsay nana ny andrajuel, ny fitantanam-bolam-panjakana ary ny pastoliar izay tsy misy fanadiadiana ara-tontolo iainana. Androm-panjakana manany maizy azy ny anteny meram-pirenena saingy novonoana ny asiny nanomboka tamin'ny fanovana ny fitsipika anatin'ny feny anteny meram-pirenena hoy ny filoha lefitra fafito anivon'ny anteny meram-pirenena sy tendrandrena soroniaiko. Manitsakitsaka ny lalana velona misy eto amin'ny firenena ny filohan'ny anteny meram-pirenena araka izany manoloana ny fahasahiranana mianjady amin'ny vahoaka malagasy zao hoy sy tendrandrena soroniaiko. Nitsakitsahany ny zo ny fanoherana sy ny député ary very hasina tanteraka ny ity androm-panjakana ty am'izao fanapahan-kevitra zay tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorena, tsy mifanaraka amin'ny règlement intérieur. Efa tapenam-bava tsy afaka anao ny asany tsony ny solombavim-bahoaka manoloana izao fanitsakitsahana lalana misy eto amin'ny firenena izao hoy ny filohan'ny vondrona parlementera firaisakina maître Antre Razafimanatsoa. Mafana ny amin'ny anteny meram-pirenena amin'izao fotoana izao ary misy ny fivoizana ny fitsipapitokisana ny governemanta manana zony avy amin'ny anteny meram-pirenena metraka fanontaniana antsoratra na ambava fampetsona ireo mpanatanteraka ary indrindra fanaovana fanadidina parlementera manoloana ny zavatra tsy mety. Zareo na nivelany ihany alantsika tahaka ohatra ny any Frantsa misy ministre sy prime ministre tonga foana ake eo amin'ny anteny meram-pirenena vao misy zavatra ilana valiny, ilana mangarahara, mila anaovana débat dia atsoina foana ny prime ministre, ministre tsisy mitsitsy zany. Question réponse zay atao mazatra indray ilay tenentsika ilay hoe indray mandeha isaky ny tapabolana farafahakeliny efa mazatra zany iny hoe mena fepotona 3 minitra daholo ny député dia ny président groupe parlementaire mena 10 minitra. Rehetrarehetra reo dia fampicontacter mifampiresaka daholo zay eny amin'ny tohatra eny atao anatin'ity trano ity ny zavatra misy dia misy resaka mandeha motion de censure ary tsy voandroany io fa ohatra pressant ve izy zao satria teneniko hoe mafana ny ato anatin'ity anteny meram-pirenena ity. Rehefa mafana ny ato zany dia mandeha daholo ny resaka rehetrarehetra satria misy everina fa tompona ndraikitra tsy mahatateraka an'izay zavatra légal satria fa nomination na conseil technique zany ara-dalàna fa tsy hoe resadresaka teny anjoro-trano. Resaka fiarovana ny androm-panjakana asy ny androm-panjakana rehefa tsy mahavita miaro an'izany dia tadito tsara fa misy fahasorenana na samy député na ao anaty antoko anankiray na mpanohana fitotrana azy. Tsy anjaran'ny governemanta irery ny tokony andinika na anapaka ny makasika ny teti-bola-panjakana. Tsy vita ny didim-panjakana irery ny amaritana ny teti-bola-panjakana mandritry ny taona iray fa tokony isy ny fakakevitra sy ny fandanindreo a-parlementera azy manoloana izao zavatra tsy mety eto amin'ny firenena izao dia milaza ny ijoro hatrany ny solombavim-bahoaka avy amin'ny firaisakina raha ny nambaran'izy ireo androany. Tia fahampiko kely aza dimy fa 9 taona tsika zao ny lomano ao anatin'io lalam-pandrenana io. Dikan'izay tsy nety io lalam-pandrenana io ka tsy le olona nanao ny tsy nety no afaka hiproposer nanolotra lalam-pandrenana mety. Force ankoatran'izay mahana basy ve efa nazavain'ny général ange hoe tsy afaka miady mahana basy ny vahoaka malagasy dia aloha tsy olona vahoaka malagasy zany fa tsy mahana force izahay fa zay tsy hanonka fanjakana fa any zareo force ka raha mahatazona fanjakana le force dia voatazona io na dia anazy ary ny majorité ny parlementaire. Raha tsy mahatazona fanjakana ny force fa zay tontolo zao nandalo zany Pinochet zany, nandalo zany Mobutu Sese Seko zany, nandalo ny Fete Boeny zany, nandalo ireo karazana dictateur rehetra teto ambony tany, nampiasa force namon'olona nanakana grevy nanakana ny rehetrarehetra. Aizy Mobutu zao na ny trano mipetrahany azy tsisy mipetraka. Nakaizy mi Pinochet, nakaizy ireo dictateur rehetrarehetra teto ambony tany. Ka raha mahatazona an'le fanjakana le force rehetretinao fa nanany zareo dia anazy iny. Fa izay eto anatin'ny eritrea raha miteny hoe tsy ampitazomana ireo fanjakana ny basy. Soratoboko.